Miarabantsika mpiray tanindrazana amin'izao alatsinainy izao. Raha ny tokony izy tsy nieritreritry ny hanao vidéo androany fa manoloana ny fivoaran-draharaha rasy amin'ny fisehoan'ny fisamborana fanaovana sambo dokotra ny tanora izay mpikambanao amin'izay izay da izay miseho amin'izao fotoana izao nanomboka maly mbola mitohy androany dia tsy afaky ny angina ny tena. Ny tiako marihana voalohany aloha tsy mitovy ny foto-kevitra ijoroako sy ny izay da tsy mitovy satria ny da moa dia hoe mbola hoe mijanona teo amin'ile tokony ravahana ny Assemblée nationale sy ohatrohatr'izay moa ny azy. Dia ny anahy tena tsotra be nga Mikael Vilatava mihitsy ny mila miala ao satria io ny tena sady jilamboto no gadralava no mpanao risoriso efa niteneniko taminareo teto daholo zany. Misy vidéo mandehandeha zao mikasika an'le hoe viditrano 30 milliards ariary tena ahoana moa ny tokony hanana an'le riany zany. Vo 5 volana sa 4 volana izy ny teo ohatrinona ny karama ny tokony havidy an'izany izy fa de ny tena zay. Fa rehefa miseho ohatr'izao moa fanenjehana dia tsy mijery an'izay mety hoe divergence politika sy fomba fijery fa tonga dia any amin'le zavatra misy ny teneniko hoe samborina atao sambo dokotra ny ankizy amin'izao fotoana izao. Mitodika aminareo tafika ary amin'izao. Efa betsaka ny resaka nataontsika teto efa niteninareo hoe miandry bavira fotsiny dia hetsika. Ireo fa samboriny zalany ankizy. Samboriny zalany ankizy. Dia inona ary no ataonareo? Inona ny bavira mbola mihoatra an'izay? Tadidio fa zanaka iombonana ireo. Zanakitsika iombonantsika ireo. Ary tadidio koa fa ndray androany mety ny zanakareo ny hiaran'ny zavatra ohatr'izao rehefa hipetraka ianareo. Zay, tadidio zay. Bavira tsy misy ohatr'izao. Tanora maneho hevitra ny samborina ary misambotra amin'io dia tsy hoe ianareo zandary tokony ianao an'izany nataontsika tafika tsy maninona fa mercenaire dia reto polisy kely zay tsy manana valeur reto reo ny asiana misambotra an'le tanora dia manginontsika tafika. Tadidio ry zalahy, ny zavatra niteneniko teto mikasika anareo tsisy zavatra miforonona fa ianareo no namehana an'ireny renseignement reny, ny fijalianareo, ny tsy firarahinanareo. Fa mbola pikondray ara ny zavatra misy. Ianareo rehefa hiala matafika anareo andeha retraité dia ny ankabeazanareo lasa gardien, lasa sécurité kely miaroaro karana sy miaro fivarotana karana sy an'ireny. Zany ny faranareo nefanareo mangina. Dia tadidio fa reo mercenaire russe reo zay tonga ao Madagasikara $10,000 par personne ny karaman'ireo mandritra izay fotoana iasany ao. Izay no vola amin'ny Madagasikara omenan'ireo. Iaro fotsiny an'ity fitondrana jilamboto ty. Iaro an'ny Ramika Vilatava. Iaro an'le jilamboto dalo avy any Tuiliara iny, le filohan'ny Assemblée nationale iny. Iaro andro Daya. Fa ianareo tafika efa hitsakitsahana tampoloha. Firy ny namanareo gradé inona ny gadraina ny tsy hafahany. Dia mbola mangininareo fa verika any. Tsisy ho alabri na ny zanakareo ndray androany ho tratran'izao. Ary ho fanandevozana tsy zakany sainareo ny azo anareo rehefa kelikely eo. Dia mbola misy fotoana zalahy fitondrana efa mialaina ny olona ny fitondrana misambosambotr'olona zany. Efa mialaina zany. Niseho natanjaka tamin'izany Ngarajoelina fa miala ihany ny farany. Ity mbola maivana lavitra noho tamin'ny andron Rajoelina. Inona ny tsihitsihana-nareo ry zalahy? Zay ny le fanontaniana. Andeha arovo ny ankizy rangahy, arovo ny ankizy fa zavely jalijaly ohatr'izao le zanaka malagasy. Ho avy ny fireneny reny olona manam-pahaizana daholo reny. Tsy ankizy ke natorotoro tany anaty tinelina tany no mijoro fa ankizy manam-pahaizana. Ary matoa izy manao sakrifisy amin'ny fiainany no ny fahitany fa zava-doza miatro amin'ny firenena. Dia ianareo syndicat indraindray tena tonga saina hoe nareo reto ve tena miainao anatina problème marina, miainao anatina fahasahiranana marina sa hoe tsy haiko. Raha ny firesakitsika aloha dia tena hoe tokony hoe sahirana nareo tsy manaiky ny fanendrena minisitra fanendrena zao satria trano trano hoe mpangalatra inona. Zany asako teto dia namoaka izay zavatra nasianareo teneniko
Fa rehefa tonga amin'ny fotoana kosa tokony hijoroana de tsisy hitanareo. Ny tanora reny efa nanao sakrifisy ny fiainany, ny tenany, tonga teo amin'ny 13 Mai, tsisy hita ianareo. Tsy haiko hoe inona zany ny andrasanareo. Le mihaino an'izay zavatra teneniko eto fotsiny ve de mandotsonjotso de miteny indry mampalahelo le Madagasikara. Zay ve ny tanjotsika? Tsisy dikany zao ataontsika zao raha ohatra ka tsy hoe misy zavatra andraikitra ny tsirairay avy a. Tena teneniko anareo zany. Fa reny ankizy reny nanao sorona ny fiainany. Efa niteny taminareo ary za matoa miteny hoe ndana fa tsy misy gendarme, tsisy miaramila mono sy hitifitra anareo sy hitoraka grenade lacrymogène anareo tsony eo. Inona ny antony tsy andehananareo eny? Matahotra gagazo zay moa ny sasa, matahotra gagazo. Ore olona, fa reny tanora reny zany tsy matahotra gagazo. Ianareo eny tena miatrika ny asa rotam-piainana am'izao e. Ianareo eny mamelona vady aman-janaka am'izao e. Ianareo mila tsy halohany hofatranonareo am'izao e. Ianareo efa manomboka tsy manana hanina omena ny zanakareo tsony am'izao e. De izy ary ny andrasanareo amany olanareo raha tsy ianareo ihany no mijoro. Iady am'izany nena tonga tsika fampiresaketo reo olona e. Tadidio, ny fiainanareo any no mahatonga anay nijoro. Za manokana raha zany tianareo tenena zany tsy manana olana am'izany e. Ny fiainako aty ho milamina. Tsy mampitsiriritra anazy zany hoe de ody any Madagasikara hitady vola. Ny olona kely saina ny olona nahatra velona taty. Niaina tamin'ny karama kely ny indemnité d'asile taty no mandeha mitonantonana mameno posy any am'izao fotoana zao. Fa raha olona manan-katao tsisy andeha hitonantonana an'izany. Raha tsy hoe de tena andeha hanao sakrifisy amin'ny fiainana ka hoe hampandroso an'io firenena io aloha. Zany indray aloha tsy lavina. Fa raha hoe andeha hitady sy andeha any hitady vola, tsisy olona andany andro am'izany e. Zay ny tiako tenenina aminareo. Tsy za akory no mangididy otrorina fa ianareo vahoaka malagasy miatrika ny fanandevozana fa efa mibaribary io. Inona no mbola endrasanareo? Aza apetraka tsony le fanontaniana, inona ny tokony ataonay raha zoky a? Efa leo meno an'izany a. Fa midina eo an-dalambe, tsisy miaramila gendarme manohatra anareo zany intsony ao. Ary tadidio fa zany naromotra ny Ramika Vilatava tamin'inyle nantaniana tamin'ny sabotsy iny manaona ny zavatra fieritseretanao ny amin'ny 13 Mai jerevy ny aromotany. Satria tsy nisy nentina ndray ny baikony a ny tafika sy ny gendarme hoe andeha ikasy tanana sy anakana ny fihetsiketsehan'ny ankizy. Zay no natonga nanao video tapoka teto hoe mandehana midina eo fa tsisy gendarme hidina hamono anareo zany eo. Inona indray ny tediavinareo ary? Retiko samposampotra kely ataon'reto tsisy sain'reto mampitahotra anareo. Ry bando rozy kadradraka no tahoranareo. Tena mba tsy haiko zay anafa tsy te asika be ary olona. Fa raha ozonareo zay matahotra hinana gagazo a, eny ary. Rehefa kelikely tsy gagazo tsoa anareo fa fako. Fako nampinanindreo anareo. Zay efa mazava be zany. Ka rehefa tsy tonga saintsika na ny vahoaka na ny tafika de tsy hitako zay azo lazaina aminareo. Fa fitondrana efa mialaina io. Efa tsisy hevitra tsony io. Reny efa fambara reny nyseho tao amin'ny Palais des Sports na sisiokan'ny Gasikara be molotry reny. Efa fambara reny. Fa tokony efa amafisina am'izay io tolona io. Amafisina am'izay. Tsy mila miandry amin'ny 18 zany raha ny tena marina. Fa na rapitso de rapitso ary nareo tokony araky rotsaka amin'ny 13 Mai eo am'izay. Toerana natao amoahanareo hevitra eo. Vavandra Vilatava anie zany e. Eo afaka mamoaka hevitra am'izay de zay te hamoaka hevitra. Ka inona tsy ataonareo ara tsy ataonareo an'izany. Zay, ianareo tafika, tongava zala saina. Tongava saina. Zay fa de Madagasikara, any Malagasy.